Faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV amin'ity alina ity. Manasantsika ranaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anomboantsika azy, herinandro melony andraisana ny fihaonana tampony firenena miteny apahana manontolo ny teny frantsay dia mitoetrany ny hetsika ataony komina Antananarivo renivohitra. Nanomboka omaly dia nanala ireo mpivarotra etsy amin'ny sisiny Tsimbazaza ny fivondronana. Tsy manaiky ny analana azy anefa ireto farany ary manaiky kosa ny hiala eo amin'ity toerana amin'ny herinandro ambony. Tsy manaiky ny tsy asany amin'ity herinandro ity ireo mpivarotra etsy amin'ny sisiny Tsimbazaza. Manodidina ny zato izy ireo no mivarotra amin'ity toerana ity. Araka ny fanambaran'izy ireo hatrany dia eken'izy ireo ny lamina izay efa nipetraka fa tsy afaka mivarotra izy ireo mandritra ny herinandro ny fihaonana tampony ny firenena miteny amin'ny apahana manontolo ny teny frantsay. Tsy eken'izy ireo kosa nefa ny hanesorana azy ireo amin'ity herinandro ity. Araka ny vaovao mandeha zany tsy hoe tatitra mandeha amin'ny aina-manjery dia manomboka amin'ny le 22 francophonie nefa mbola vao le 22 zany zao tsy tokony mbola hoe zao zany dia hoe miala izay satria ny tena marina mbola misy herinandro andro-tsiasana tsy tadiavam-bola aiza zany ny aina an'ilay madinika amin'izao. Izay rehetrarehetra ety amin'ity party an'ny arabe rehetrarehetra rehefa mpivarotra ny arabe zany miala daholo. Efa tonga teto zareo ny fivondronana ny teo mano ny komina. Le izy zany tsy mampanina anay raha ohatra ka hoe manaraka an'ilay fepetra hoe ty herinandro ty tokony hivarotra aloha izay satria herinandro tsy fiasana aiza raha vola ampiasainay madinika. Teo amin'ny efa taona zao varotana teto. Dia izay titreny ny vokitany dia vokitany manao tatitra ny komina. Araka ny nambaran'ireo mpivarotra dia ara-dalàna izy ireo satria efa misoratra amin'ny fokontany ary mandoa abatsena ihany koa. Tao anatin'ny efa taona izao no nivarotra teto amin'ity toerana ity izy ireo.